mianatra eo tongotrao. Fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity ity misaotra an'Andriamanitra hatranisika izay mbola manome antsika tombonandro ary manome antsika an'izao fotoana manokana izao indray ahafahana mianatra ny teniny. Mampirisika anao hatrany ny azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho foana tsekoly ny fikelezanao hainao amin'izany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra isaoranay hatrany ianao fa na dia mbola manjavozavo amin'ny fiainanay raha ny zavatra ataonao anay handeha ampinoana izay ary matoky tokoa fa mahasoa ny zavatra ataonao eo amin'ny fiainanay ary amin'ny tanjona dia nahatonga anay ho tonga any amin'ny fanjakanao. Mitezanao hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe efa nahazo maimaim-pona ianareo koa manomeza maimaim-pona. Tahaka ny tsy nahafahan'ilay mpanompona nefa nitrosan'ilay noresahana tamin'ny mahaly tamin'ny tompony no tsy maintsy hahafahantsika manefa nitrosantsika amin'Andriamanitra. Tsy homendrika na oviana na oviana amin'ny fitiavan'Andriamanitra manko na azana anao. Hoy ny Romanina 5 manao fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fitiavana mahatalanjona manao ahoana re zany dia tahaka an'izao ny ilazan'ny Jaona azy manao hoe indre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Azontsika atao ary tokony ataontsika ny mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa arak'izay tratrantsika. Raha fiantrana sy famelan-keloka lehibe tahaka an'izany ny fandraisintsika, manao ahoana moa ny tokony hanehoantsika fiantrana sy famelana amin'ny hafa ihany koa? Aoka ho tsaroantsika fa verin'ny mpanompo ny fiantran'ny tompony sy ny famelan'ny heloka noho tsy nanehoany an'ireo tamin'ilay mpanompo namany. Noho izany dia raha tian'Andriamanitra marina tokoa ary ianao dia haneho taratra ny fitiavany amin'ny hafa. Izao nambaran'i Jesosy tamin'ireo mpianany taoriana kelin'io Jaona 5:12 manao hoe ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Inona ary ilay nanediany Jesosy azy ireo? Ankoatran'ireo baiko hafa dia nandidy azy ireo sy atsika zany Jesosy mba hifankatia tahaka ny tiavany azy ireo. Eto sy any amin'ny toko andininy hafa ihany koa dia mandidy antsika ny tompo mba ho tian'Andriamanitra sy tiany namantsika. Raha fitinina tokony ho ahatsapy isika fa nafoy ny trosa izay tsy manampetra tokony efa itsika izay tsy ho voaefantsika na oviana na oviana izany trosa izay nalohantsika teo amin'ny hazo fijaliana irery ihany. Arak'izany dia tokony ho tia ary tokony hisaotra an'Andriamanitra isika ary haneho fitiavana sy fahasoavana amin'ny hafa. Araka ny ampianarin'ny Luka ihany koa dia lehibe ny fitiavana izay voavela heloka be tahaka an'izany. Fa hoy izy hoe fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Ary izy amintsika moa tsy mahatsapa fa efa voavela heloka be. Raha mitaky ny hitiavana ny namantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia tokony ho dondona isika hizara ny hafatra ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny teny sy amin'ny asa. Tokony hanampy ny hafa amin'ny fiainana andavanandro isika. Aoka ho katsahantsika izay ahatonga antsika ho ampitondra ny fitiavan'Andriamanitra ka ampitodika ny olona amin'ilay manolotra azy ny teny fikasany momba ny fiainana mandrakizay any amin'ny lanitra sy tany vaovao. Dia ilay tontolo izay tsy tahaka nyity tany simba sy rava amin'ny fahotana sy ny fahafatesana ity izay vokatra mahonenan'ny fandavan'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ny teny fikasany amintsika tsirairay avy izao ary indrindra amin'ireo izay tsy mahalala azy ihany koa fa be fitiavan'Andriamanitra ary natao hizara ny fitiavana isika amin'ny hafa. Amen. Andriamanitra tsara indray zan-danitra mbola misaotra anao izany amin'izany fitiavanao izany. Fa nahazo maimaim-poana tokoa izahay ka aoka ny fanahinao masina hitarika anay mba hanomezanay maimaim-poana amin'ny hafa ka hita taratra fa efa zanako tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.